Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadana an'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankonanao. Filazana fohy no holazaiko amintsika tsirairay avy na ho ambarako amintsika tsirairay avy eto. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavany izay mahatoy izao anahy, ary misaotra antsika tsirairay avy rehetra mpanaraka izao vavaka sy fampahirezana izao. Ny famposinana ny fizarana moa izany izay ambarako aminao eto dia ny hoe ny joroanao vahavolombelona. Mampirisika antsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hijoro vahavolombelona. Betsaka ny zavatra nataon'ny Tompo taminao ary tiako ho zarainao izany, ary tsy izaho loatra moa fa tena tian'Andriamanitra mba ho zarainao izany, satria betsaka ny olona izay tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ny alalan'ny fijoroana vahavolombelona izay ataonao. Betsaka ny olona izay tian'Andriamanitra ho tahiana amin'ny alalan'ny fijoroana vahavolombelona izay ataonao. Ka dia manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hizara izany. Misy mail, adresy mail eo ambanin'ny vidéo izay jerenao, dia manasa anao handefa izany audio izany fijoroana vahavolombelona izany. Ary raha ohatra moa ianao hoe tsy afaka mandefa amin'ny mail, dia afaka mampafantatra na izany ihany ianao amin'ny alalan'ny mail izay omeko anao. Dia moa ho an'izay efa manana ny WhatsApp na ny Messenger moa izany, izay ho an'izay efa mahafantatra dia afaka mandefa izany direct raha izay no moramora aminao. Dia izany moa natao mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, ary tena sitrapon'Andriamanitra tokoa ny hijoroanao vahavolombelona. Manaraka ihany koa dia ialako tsiny amintsika tsirairay avy rehetra izay te hametraka commentaire, fa noho ny fandresen-dahatra izay nomeny ny fanahy masina anahy dia tsy maintsy ny désactiveko ny commentaire rehetrarehetra, dia tsy afaka mametraka commentaire ianao. Ny antony dia satria Andriamanitra dia miaro ny voninainy, ary izao ihany koa dia tsy mendrika nandray ny fisaoranay, tsy mendrika ny andray na dia fisaorana akory ara, fa ho an'Andriamanitra irery, ataovy ho an'Andriamanitra irery izany. Ka dia ialana tsiny amintsika tsirairay avy rehetra. Mbola mety misy angamba vidéo mety hoe ahafahanao mametraka commentaire, fa manasa anao mba ho ataonao mangina eo anatrehan'Andriamanitra izany ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia miandry ny fijoroana vahavolombelona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia ho tahiana hatrany anie ianao ary mirary ny fiadanana ho aminao sy ho amin'ny ankonanao, dia mametraka ny mandrapitafa vetivety ho amintsika tsirairay avy rehetra. Amen.